Daniela toko fahaenina. Ary Darios, ilay Medianina, no nandray ny fanjakana teo amin'ny 12 taonany. Sitraky Darios ny anendry solon-tenan'Andriamanjaka 20 izay anapaka manerana ny fanjakana. Ary teo ambonin'ireo dia nisy telolahy mpitantan-draharaha ka i Daniela ny anankiray. Izy telolahy no anaovan'ireo solon-tenan'Andriamanjaka tatitra mba tsy hisy hanimba ny tombotsoan'ny mpanjaka. Ary noharan'io Daniela io avokoa ireo mpitantan-draharaha anankiroa sy ireo solon-tenan'Andriamanjaka tamin'ny fananany fanahy tena fatratra, koa nokasain'ny mpanjaka tao lehibe eo amin'ny fanjakana manontolo izy. Noho izany, ireo mpitantan-draharaha ambony sy ireo solon-tenan'Andriamanjaka dia nikaroka izay hiampangana an'i Daniela momba ny raharaham-panjakana, kanefa tsy nahita izay fahadisoany na tiany akory ireo, satria nahatoky izy, fa tsy nisy mihitsy lesoka na tiany teo aminy. Tamin'izay dia hoy ireo lehilahy ireo, tsy ho hitantsika mihitsy izay hiampangatsika io Daniela io raha tsy zavatra momba ny lalànan'Andriamanina ihany. Dia dondona nakany amin'ny mpanjaka ireo mpitantan-draharaha ambony sy solon-tenan'Andriamanjaka ary nanao taminy hoe, ho ela velona anie ianao ry Darios mpanjaka. Ny mpitantan-draharaha ambony ato amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solon-tenan'Andriamanjaka sy ny mpanolontsaina ary ny governora dia nifanaraka fa tokony hamoaka lalam-panjakana ianao ry mpanjaka, fa ato anatin'ny 30 andro na iza manao fivavahana na amin'Andriamanitra na amin'olona afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka dia atsipy ao andavaky ny liona izy. Ary ankehitriny ry mpanjaka avoay ny didy ka asio siny mba tsy ho azo ovana, araka ny lalànan'ny Medianina sy ny Persianina izay tsy azo foanana. Ary noho nifantatry Daniela fa nosiniavin'ny mpanjaka ny didy, dia nody tany an-tranony izy ary novohany ny varavarankeliny tany ambony rihana na nandrify amin'ny Jerosalema. Intelo isan'andro izy no nandohalika ny vavaka sy ny dera an'ilay Andriamanina, satria efa fanaony hatry ny taloha izany. Dondiny ery ireo lehilahy ireo nitsikilo ka nahita ny Daniela ny vavaka sy ny talao tamin'ny Andriamanina. Dia nanantona ny mpanjaka izy ary niteny teo anatrehany momba ilay didy ka nanao hoe, ry mpanjaka moa tsy nisy didy nosiniavinao va? Fa ato anatin'ny 30 andro na zovy no hanao fivavahana na amin'Andriamanitra na amin'olona afa-tsy aminao ihany dia atsipy ao andavaky ny liona. Dia namaly kosa ny mpanjaka nanao hoe, marina tokoa izany, dia araka ny lalànan'ny Medianina sy ny Persianina izay tsy azo foanana. Fa niteny indray ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe, i Daniela, isan'ireo baba avy any Joda, dia tsy mba miraharahanao na ny didy izay nosiniavinao ry mpanjaka. Fa intelo isan'andro izy no manao fivavahana amin'ny Andriamanina. Nalahelo mafy ny mpanjaka raha nandre izany zavatra izany, dia nisaintsaina ny hanavitra ny Daniela izy ary nitady izay hamonjena azy mandrapiletika ny masoandro. Fa dondona niverina teny amin'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo ka nanao taminy hoe, aoka ho fantatrao ry mpanjaka fa araka ny lalànan'ny Medianina sy ny Persianina ny didy aman-dalàna izay navoaka ny mpanjaka dia tsy azo ovana.
Tamin'izay dia nanome baiko ny mpanjaka mba alainy i Daniela ka atsipy ao andavaky ny liona. Dia niteny kosa ny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniela hoe: Andriamanitra ao izay tompony fatratra no hoany hamonjy anao. Dia nisy vato natampina ny vavan-davaka ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny tombo-kaseny sy tamin'ny anireo olo-manakajana mba tsy hisovana ny amin'ny Daniela. Dia nody tany an-dapany ny mpanjaka ary tsy nihinan-kanina nandritra ny alina, sady tsy nampiditra vehivavy teo anatrehany na dia tsy nahita tory aza. Fa raha vao nangiran-dratsy ny andro dia nifoha ny mpanjaka ka nandeha faingana nakany amin'ny lavaky ny liona. Ary raha nanantona ny lavaka izy dia niantso amin'ny Daniela tamin'ny feo malahelo hoe: Ry Daniela, mpanompon'Andriamanitra velona, moa Andriamanitra ao izay tompona fatratra va afaka namonjy anao tamin'ny liona? Dia niteny tamin'ny mpanjaka i Daniela hoe: Oela velona anie ianao, ry mpanjaka. Ny Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny hanakombona ny vavan'ny liona, tsy handratra ahy, satria hita tsy manantiny teo anatrehany aho, ary tsy nanao ratsy teo anatrehanao koa aho, ry mpanjaka. Tamin'izay dia faly tokoa ny mpanjaka, ka nasainy nakarina avy ao andavaka i Daniela. Rehefa tafakatra izy dia tsy nahita ratra akory satria natoky an'ilay andriamaniny. Ary nanome baiko ny mpanjaka mba alaina ireo lehilahy izay niampanga an'i Daniela ka atsipy ao andavaky ny liona izy mba amin'ny vadina aman-janany. Fa raha tsy mbola nipaka tamin'ny vody lavaka akory izy mianakavy dia nifandrombahan'ny liona ka nopotipotehiny ny taolany rehetra. Taorian'izany i Dariosy mpanjaka dia nanoratra ho an'ny vahoaka avy amin'ny foko sy firenena ary samihafa fiteny rehetra izay monina ambonin'ny tany manontolo hoe: Hitombo anie ny fiadananareo. Mamoaka izao didy izao aho mba hangovita ny olona sy hatahorany eo anatrehany Andriamanitra i Daniela manerana ny fanjakako, fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Ny fanjakany tsy mety rava ary ny fanapahany haharitra tsisy farany. Izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy zava-mahagaga any an-danitra sy etỳ an-tany. Izy no namonjy an'i Daniela ho afaka tamin'ny vahon'ny liona. Ary izany Daniela izany dia nitana toerana ambony tamin'ny nanjakan'i Dariosy sy tamin'ny nanjakan'i Kiriosy ilay Persianina.